En direct tsy ara-potoana be mihitsy. Tena hoe tsy ara-potoana be mihitsy le en directako. Oy! Miaraba antsika arivariva ny tokantrano any ny tenany Black Nadia avy ety Itosy. Ety Itosy Ambotavo moa zany ny misy anay amin'izao fotoana izao ny maripana aty aminay dia manodidina ny eo amin'ny 50 degré eo dia mamay ny aty aminay amin'izao fotoana izao fa saingy arahan-drivotra maivana avy ety Itosy ety. Ka noho izany dia faly izahay ny mizara aminao ny hafaliana avy ety Itosy Ambotavo. Ho anareo malagasy rehetrarehetra manodidina Madagasikara dia manohana anareo izahay. Mirary soa anareo izahay. Ho anareo any ampitan-dranomasina any ihany koa dia mirary soa anareo izahay. Ie, ato tokantrano tsisy atao arivariva ato. Reradraraka be dia be ny zavatra natao androany. Maro ny zavatra natao fa saingy isaorana ny tompo fa vita foana izany arany fahasoavan'Andriamanitra tranoko moa zany satria ankidina aminazy daholo ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Ninina ny zavatra mandalo amin'ny fiainana Jesosy io. Tena hoe deraina foana Jesosy satria aranam-bavaka daholo ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia totosa foana ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Misy légende zay nataon'ny Black Nadia tao amin'ny pageko tamin'ny atoandro na maraindraina teo angamba raha tsy diso tsy hoe tia raha fa mba mivolan-draha hoy ny tavaratra izay. Mivolan-draha mirongo hoy ny tavaratra aminay ihany. Misy tavaratra longa aminay faradofay ihany. Manahirana an'zalahy ty fiaigna ty. Mandinia mafy tsika olombelo. Efa tsy Zagnahary eky koa gnanao faranandro fa isika olombelo gnanao faranandro. Efa tsy lahatr'Andriamanitra eky koa izy ty fa gn'olombelo mihitsy hanapitra an'ty zao tontolo zao ty. Nareo ve tsy mahatsapa hoe misavoritaka ambony ambany ane zalahy ny fiaignatsika? Lazaina fa ny fanjakana ny politika eto Madagasikara no lazaina manakorotana ny fiainana zao. Zao jereo nge zavatra hafa ndray zao ny manakorotana savodidaka ambony ambany. Kaiky zany fijaliana io tsy asara raha maro fa itsika ihany mamorona fijaliana. Mideba eto moa zany tegna de hoe monsieur mahay koa ve fa mba te fampizara mba te tafatafy eto fotsiny satria efa manakaiky ny lapa be ny fandrina zay hatoriana rehefa aveo. Fa tena variana za mandinika an'le fiainana tena varina. Inona re zao fiainana zao ankehitriny zao Jesosy? Inona zao? Tsy nisy an'izao fiainana taloha. Lazaina hoe manao buzz, tsy manao buzz zany ho an'ny artiste. Fa ny artiste anisan'ny zavatra sensible ary fragile amin'ny fiarahamonina. Ity asa anankiray ity zany dia tena hoe safidina fotsiny izy ity fa raha ny azo ny alana izy ity ny alana fa tena mafy ny zavatra iainana anatin'io artiste io. Vao misolifatra kely tonga dia frappenareo mare mihitsy fa ino tiako tenenina hoe raisina hoanatra daholo foana ny zavatra iainana andavanandro. Raisina hoanatra foana. Indraindray tsy voatery diso ny zavatra tenenin'olona. Tsy voatery diso ny zavatra tenenin'olona fa raisina hoanatra. Zay afaka raisina. Zay tsy afaka raisina, tsy raisina. Fa samy mahay mamindra fotsiny tsika satria mandeha tany tsika samy solavaka. Surtout za Black Nadia hoe matetika veriko eto ane zay hoe izaho tsy tonga lafatra. Fa raha misy kosa ny zavatra afaka reniko dia areniko. Ialako zay. Zay tokony afaka ialako. Enjana izy ty zalahy.
mafy io. Fa tsika ty tsy voly aminazy ty raha tsy misy olo raiky maty hoe ny voany ny depre iray ihany de namono tena ka nodimandry. Zay ngamba tsika vao mba tonga saina. Zay tsika vao hoe ho tonga saina isika mianakavy. Globalement zahatra tiako resahana eto tompoko de ny hoe lasa ratsy ny ankehitriny. Mandiniatsika. Mandini fa raha io toetra tsika io de mianakaiky ny faranandro. Tena miakaiky ny faranandro. Itsika olombelona foana no mamotika an'ity tontolo iainantsika ty sy ny fiainantsika andavanandro. Kopatanana zoko hoe manaja fa hainao avao hoe ia olo arabaiko ato ty. Ka tena manahirana mampalahelo, tena mampalahelo. Mba miovatsika zalahy. Miovatsika zalahy. Za Black Nadia zany tena nisany hoe ino koe Black Nadia matetika ngeny kanaza na tato amin'ny Facebook tsy zany misy toetra. Fa le tsy nazaka le harcèlement tato za de lasa ohatry ny depra zay. Ny fonao no mibaiko anao, ndrendray tsy zakanao le marary de mba mamaly anao de tafamaly. Fa ny andafy zany hoe tsy ilaina mamaly intsony. Fa rehefa mangina anao de mangina ho azy io. Nareo artista mihitsy zao, nareo artista tsy maninny. Raisina daholo zany. Fa ianareo olo tsotra kosa nefany. Mba mahaiza miaina antsika olombelo. Za maly zay reto savoritaka ambony ambany lohako ohatrany misy rano mangotraka misofiny ao anatin'ny betroko hoe Jesosy inona daholo reto hoe. Jusqu'à mivina ny iainan'izao ty réseaux sociaux ty. Jusqu'à mivina ny iainan'izao zany hoa ty réseaux sociaux ty. Jesosy. Ahoana ny iainan'ireo zanako avy ao afara reo raha zao foana ny zavatra izy. Fa tena enjana fa makahery foana de samy mandinidinika ny ataony ny tsirairay. Samy mandinika. Za moa de tsy kivy, tsy ketraka no miresaketa. Tena tsy kivy satria inany tsy makivy ana? Na manao ny tsara ianao, na manao ny ratsy ianao, de ratsy. Fa ny mizara ny tsara kosa de hitany fiainana eny foana. Mba laivinareo modely ny mpanakanto taloha. Mety samy manana ny rendrarendrany fa le teknôlôjia mihitsy no mampisavorovoro an'ity le fiainana ankehitriny ity. Olombelo nga tsy maintsy misy io na zoky zany na taloha manana ny fiainany ihany tsirairay de manana ny indroindro keliny eny foana. Fa ity resaka Facebook ty mihitsy mamelo mafy atsika io. Facebook mamelo mafy atsika io. Azafaly ny miome androany. Azafaly ny mitokiky androany. Jereo ny apitsonao. Jereo ny apitsonao. Tena jereo ny apitsoro reto. Miova zao tontolo zao. Miova fiainana vaizy zala. Maninona nefa ny fiainana tsy atao live. Ozy izy ianao mijery anazy zany. De misahirana be tsotro zao fotsiny ianao zany hoe anidikitika ny saiko hoe marary ny sainao mahita anahy manao live. Hitanareo zao zany ny atao hoe hafahafa le fiainana ankehitriny. Marary zany lohanao mahita anahy manao live. Nefa eto zao za de hoe milamin-tsaina aty atokantranoko. Te hitafatafa tsotro zao ampiarabelona amiko. De tsy maintsy hoe contre-contrena kely ny foana. Efa tsy azony zany tsony hoa Black Nadia. Nanao i live injato eto peu importe ny zava-misy tsy azo antsony satria niraisiko hoanatra daholo zay rehetrarehetra zay. De te live satria tiako hitany pakafiko de miresaka. Jerevinareo nge ny live ko
Même pas 4 minutes de 1000 inany antony miambinareo hoe ino koa ipôkato zay vao raha mahafinaritra ny fiainantsika ankehitriny. Inona indray ny vaovao atsy, inona indray ny atsy, n'importe quoi. N'importe quoi. Zay le izy. Ny artista hoe ny artista. Fa na ianareo vahoaka tsotra koa, aza méchant loatra. Nareo moa te zarazara ny fiainanareo atiko. De mba mizara ny fiainanareo ny ianareo fa zay artista tsy maninona anareo. Fa zaho aza lahy tena tsoroko aminareo matahotra zaho. Ahoana fiainana ty? Ahoana ty fiainana ty? Tsy ohatran'ny fiainana taloha Jesosy. Ahoana? Ilaina Facebook fa tsy haitsika nitondra anazy. Raha olo misy jery ianao de mitadiava vola anaty Facebook fa mampanakarena malaky. Misora zagnahary ary nisy Facebook. Fa na voanjo amidinao anaty Facebook, vola. Fa zavarina ny fankaratsy. Mitadiava vola anaty Facebook. Tsisy hoe miditra fiainan'olona zany eto. Lasa mifampiditra fiainana foana tsika satria ny fiainantsika de mibaribary eto amin'ny tambazotra daholo. Raha tsy tiana idirana ny fiainana de miala Facebook. Fa ny fiainana mampandroso ny fiainana voalohany indrindra, ato foana. Ato. Raha mahay mitondra ny ty ato ty ianao, de ato. Fa atao fitadiavam-bola ty sehatra anankiray ty fa aza atao fitadiavana fahavalo. Fa io ratsy atao io, mibaby io, afara ao io. Zay ny fandehany fa ka za moa de mandratsany lalandava mitarehako manja miezaka ny manao manja be mihitsy manomana an'ity 15e anniversaire ty tena fivoarana mandeha kady izy ty mifamotika atsika malagasy mifandrahona atsika malagasy zalahy Nena fotsiny de nisorako ny tompo nandray lesona be za. Coucou tsara raha mazava. Nandray lesona be tamin'ny zavatra nahazo anahy tamin'ny 2025. Nandray lesona. Saika very saika ny varinankady saika vita ny avenirako, vita ny fiainako ray manontolo. Tafaverina malaky io sainako io de naka position fotsiny hoe inona tokony atao. C'est tout. Maro be ny zavatra hita ato amin'ny Facebook fa mandehana mahitsy foana. Mandehana mahitsy foana. Fa tena mifamotika. Pela soli zaho. Merci beaucoup. Jereva lavitra zalahy Tsy vita ny androany ane fiainana io Tsy vita ny androany ane io De fa miteny anareo za. Nefa rehefa misy maty de rip. Domy. Rip. Tena tsotra izy iny Tena tsy nampoiziko lasa sahaty izy. Maiza makafafiny ny fandalovaneto Za moa de miteny foana aloha mazoto ako. Sara eky tsisy atao trano reradreraka za io. Manombana an'ity. Ty agenda 2026 tsika. Tsy mitsatra moa izy ty fa manomboka fenofeno izy ty amin'ny le prix cadeau mora be meny Black Nadia ny organisateur amin'ny 15e anniversaire ny Black Nadia ty de mandamina ny interview, mandamina ny rehetra momba an'ity. Ity le 15e anniversaire. Sorako ny tompo mbola natratra n'izao 15e anniversaire zao Maro be ny zavatra reniko tompoko amin'ity taona ty za tsy tonga lafatra fa za mba hipetraka ande mahitsy sy ho modely. Mety hoe tsy tonga lafatra, mety hoe solafaka. Satria indraindray manko na fomba fiakanjonao de fa hitsaran'olo anao. Si, io araha ny fiakanjonao. Ny atoko sy ny atoko jerena. Fa zany fiakanjo zany aty ivelany zany. Aty ivelany zany. De zany zio de manomana an'ity fety be iarahana amintsika iran'ny Madagasikara ty Black Nadia.
mandamina ny resaka ny fiantsehatra ny tenue tout et tout tsy mora mandamina an'izany fa saingy hoe omeko anareo pakafity taona 2026 ty resy ata amin'ny 2025 fa de raiko Andriamanitra fa niarina ihany za Black Nadia saika resy tanteraka fa ianao devoly mivoaka ny fiainako ninona zatra teny amin'ny Facebook za tsy miemotro j'avance miala tsiny de zany zio de misy voady nataoko voalohany indrindra voady anankiray de hoe manome daty atsasaky prix mora be ny mpikarakara manerana any Madagasikara efa plus ou moins gratuit moa zany afahako miaraka aminareo pakafy rehetrarehetra isitraka an'ilay 15e anniversaire faro zay toerana aleko eto Madagasikara de manatitra valopy ho an'ny fiangonana Luteriana i Black Nadia tiako tsindrina kely fa Luteriana i Black Nadia zay tany rehetra eto Madagasikara zay lalovako anaterako valopy ny fiangonana Luteriana rak pisaorana rak boady natratrarako an'izao 12 taona be zao nisitrahako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra fahatelo mamangy toerana misy zazakamboty Black Nadia manatitra valopy isaky ny toerana eto Madagasikara zay laloviny Black Nadia faefatra misy cadeau tombola goavambe fona iarana Black Nadia zay tany alian'ny Black Nadia rehetrarehetra zay ny voady ataoko Black Nadia fisorako an'Andriamanitra amin'ny fahasoavana zay nomeny ahy nitsapain'Andriamanitra kely aho tamin'ny herintaona ny akoatra zay moa tsy teneniko satria tanatin'ny fahatandrana tanteraka fa notsapain'Andriamanitra tanteraka any tonga de nahazo fetaka gauche à droite za pan niarina tonga saina fa tsy niala anazy za tsy miala anazy satria haiko loatra ny fahasoavana azoko taminazy ka amin'ty 2026 ty de zay ny voadiny Black Nadia zay no izy aminazy mahaiza makasitraka mahaiza miprofity la vie mahaiza mandanjalanja mahaiza mamela mahaiza mifanaja mahaiza miaina amin'ny fiarahamonina mahaiza mangina mandini alohan'ny andray décision zay zay aloha ny avy amiko zay ny avy amiko fampizara zay nitako mety ho afaka ho zaraiko aminao ndray amity arivarivo ty Luteriana ny Morondava ho avy zaho hanatitra valopy mety hoe tsandro lahady no andalovako fa tadiaviko ny toerana misy ny fiangonana Luteriana de manatitra valopy Black Nadia rak pisaorana lehibe nomen'Andriamanitra zaza za nomen'Andriamanitra trano vato za nomen'Andriamanitra zay iriko za fa 2026 vao tonga saina hoe amaly za tsy manana ny ampy fa saingy raha zay nomen'Andriamanitra anazy ay kosa aloha dia mahampy tsapako ny fitiavana zany zy raha misy ny fanontaniana ary aloha fa hiala kely za après 5 minutes satria izy le teneniko iny hoe tsisy atongy atao trano efa tory de mba resadresaka ketiko izy zao lazaina zao ato ny fifampizarana zany zio
Eny ara makasitraka anao nanampy nanaraka ny vidéo fohifohy zay niarahako taminao teto dia samotain'Andriamanitra daholo ina nareo koa de hoe anao piba produit ao kaloha mba tsisy resaka produit fa mba spécialement an'le fianakaviana rehetra atao Facebook. Zay ary ny amin'iny fa veloma daholo.